Efa miarabana rehetra indray taverina somatsara eto amin'ny chaîne misy io ihany ty androany a dia ny fomba fanaovana antony atao hoe advent calendar itony no asehoko anareo izany hoe fanomezana afaka sokafanao alohan'ny Christmas le izy fa manisa andro alohan'ny Christmas ohatra hoe 12 andro na 14 andro zay zany fanaon'ny olona androany a dia 12 andro ihany no asehoko anareo any advent calendar ho hitanareo ihany ny fiafarany hoe ohatry ny ahoana le izy amin'izay azonareo ny tiako lazaina angamba. Ok, ny zavatra ilaina dia baoritra kely ohatra itony ohatra le baoritra le fasiana bonbon reny rehefa mandeha fety mandeha mariage dia baoritra ohatran'izao zany a ny anahy efa misy lokony le izy fa tsy voatery misy lokony ianao fa baoritra ohatr'izao dia efa mety dia afaka haingonao zay tiavanao anazy. Za tsy dia tena mahay manaingo dia izay ny tena antony hividianako an'ity. Ny anahy efa misy antony haingokaingony itony zay baoritra kely anaky 12 na 14 izay ilainao dia ny enahako androany baoritra ohatran'izao koa ny ilaiko asiako anazy ao anatiny dia ny ankoatr'izay mila lakaoly tena matanjaka ilaina ampiasaina fa ny anazy zao tsy haiko na haritra na tsy fa mety mbola tsy maintsy asiana lakaoly indray. Dia mila hety, mila scotch dia mila papier cadeau izany hoe itony taratasy famonosana fanomezana itony zany ilainao anankiray ihany koa amonosana an'ity baoritra ity. Dia ankoatr'izay mazava ho azy ny zavatra ataonao anatiny ohatra hoe lotion na baribareur le lotion matevina, manana ihany koa za lokomena lipstick jelly, manana hand sanitizer koa ina moa ny anarany tony amin'ny teny frantsay, manadio tanana io, dia vernis mety koa, dia mety ihany koa ny bakiraro matsara mba tsaratsara ny atao dia ndao avy hatrany ary.
Ok, ary zareo vita soma tsara le izy lany lakoloko teny amin'ny tenatena teny dia tsy maintsy scotch nampiasaiko. Zareo keo andrapitsy hoe miraikitra le izy na tsy miraikitra fa mety mila glue gun, hot glue gun zany hoe le lakôly mafana le tena mampiraikitra zavatra be reny mety ilaiko fa asiako anareo zany ny hafaran'le izy aloha. Ohatra izao ny hafaran'le izy. Izany hoe 12 andro alohan'ny Krismasy zany ty anaty dia eto zany anasiko nœud kely ohatra izao fotsiny mba anatsaratsara kokoa an'ilay izy. Dia raha hitanareo amin'izao misy laharana le izy niaraka tamin'le niaraka tamin'ireto baoritra reto le laharana fa ohatrany tsy nataony mitovy le laharana fa ohatrany vitsy kely le laharana dia nataony soratra amin'ny teny German amin'ny teny allemand ny amban'le izy mais bon enganenga Merry Christmas daholo ny zavatra soratany eo na tratry ny Krismasy. Dia ny advent calendar zany zavatra ohatra izao hoe zavatra 12 andro alohan'ny Krismasy zany sokafanao tsirairay le izy ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe mba zavatra mahafinaritra mba fialamboly kely ho an'ilay olona mandray anazy zany le izy hoe mba mahazo fanomezana foana izy isan'andro hatramin'ny andron'ny Krismasy. Dia zay zany tena nanaovako an'ity ohatran'le tamin'ny heritaona le nanao gift basket iny ihany tamin'ny voalohany indrindra mihitsy nanaovako an'iny tamin'ny heritaona dia voalohany indrindra mihitsy ihany koa nanaovako an'ity tamin'ity taon'ity. Afa-po zahay afa-po tamin'le fivoakany tsy haiko na afa-ponareo na tsy nahazo torohevitra kely ihany amin'ny zavatra tao amin'ny Krismasy. Fa reto zany ny vitako androany dia aza misalasala mametraka fanontaniana ambany ao raha ohatra ka misy aza misalasala ihany koa no manantona anahy any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any fa rehefa tsy eto amin'ny Facebook dia rehefa tsy eto amin'ny YouTube dia any foana. Dia aza tiano misabone, aza tiano mamela like raha ohatra ka tianao ty vidéo ty dia misaotra betsaka anareo rehetra izay mbola naharitra nijery hatramin'ny farany misaotra betsaka anareo izay nijery ny vidy masy hatramin'izay dia rapitsindray zany amin'ny fotoana veloma daholo.